Angibet Elma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnelles vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Nivava. Isan'ireo nametraka fitoriana mahakasika ny fahaverezan'ilay volamena milanja 7,3 kilao teo anivon'ny ministeran'ny arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratégique, ny avy eo anivon'ny direction de la législation et du contentieux eo anivon'ny primature sy ny prime ministre. Andrasana araka izany hoy ity farany toy ny fanadiadiny. Maro ny teboka nahazahoana fitarenana sy tsikera mavaivay avy amin'ny solomavambahoaka nandritra ny fiaonan'izy ireo tamin'ny mpikamban'ny gouvernement androany, ny fisonitry ny vidim-piainana sy ankato, jiro sy rano tapaka lava, kidnapping, isan'ny fanontaniana napetraky ny solomavambahoaka. Hiakatra hatrany amin'ny 7,4 ny fiakaran'ny vidim-piainana eto Madagasikara ny faran'ny taona 2024 raha ny vinavina ara-toe-karena sy arabola anatin'ny LFR 2024 raha ny fanazavan'ny pahay-toe-karena havesatra ary hiantraika mivantana amin'ny andavanandrom-piainan'ny isa-tokantrano izay fiakaran'ny vidim-piainana ho 7,4 izay. Miatra avy hatrany ny fampiakarana ny saran-dalana ho arivo ariary raha vao miakatra ny vidin'ny solika. Izay no tapaka nandritra ny fivorimben'ny mpitatitra teto an-drenivohitra. Maresaka iraisam-pirenena any Etazonia, mpitsaom-ponenana 720 omaly no hita faty tao anatin'ny fiara vaventy mpitondra entana iray tao Texas. Isan'ny antony ilozany tsy fahazakana hafanana izay tafiakatra 40 degré Celsius. Teo ihany koa ny tsy fahampian'ny rivotra tao anatin'ilay fiara vaventy nitatitra azy ireo hiditra nitsokosoko tany an-toerana. Araha avy hatrany ary ny andinindinindreo. Finaritra tomboky lahy sy tomboky vavy tonga soa indray atao anaty fotoana ny fampalalam-baovao amin'ny fiteny malagasy amin'izao oro izao amin'ny mpanajana ihany koa no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Avy hatrany dia mahakasika ny raharaha volamena nanjavana tao anaty vata fitahirizana mihidy ministeran'ny arenakibon'ny tany no isan'ny tarantsika ny fampalalam-baovao amin'ity alina ity. Isan'ireo nametraka fitoriana mahakasika ny fahaverezan'ilay volamena milanja 7,3 amin'ny 700 kilao teo anivon'ny ministeran'ny arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratégique ny avy eo anivon'ny DLC na ny direction de la législation et du contentieux eo anivon'ny primature sy ny prime ministre lehibe ny gouvernement. Andrasana araka izany hoy ity farany toy ny fanadiadiana mahakasika izay. Henri Florian. Nandritra ny fifanatrehana teo amin'ireo solomavambahoaka sy ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernement androany teny amin'ny CCI Vato no nanararaotan'ny mpanao gazety nanontany prime ministre lehiben'ny gouvernement mahakasika ny fahaverezan'ilay volamena milanja 7,3 kilao sy ireo vatosoa tao anaty vata mihidy teo anivon'ny ministeran'ny arenakibon'ny tany sy ny loharanokarena stratégique. Nambaran'ny prime ministre fa nametraka fitoriana mahakasika izao fahaverezan'ny volamena izao ny fanjakana amin'ny alalan'ny direction de la législation du contentieux eo anivon'ny primature sy ny prime ministre. Ny fanjakana ny tory mahakasika an'io, ny fanjakana ny tory dia ny DLC, ny direction de législation contentieux avant primature izay no tory mahakasika anazy io. Midika zany fa fantatsika io ny marina taona tao fotoana inona tena ny nanjavonana io. Izay no tonga an'izao findram-panjakana amin'izao fotoana zao. Nakafepetra rehefa misy ny volamena ohatran'izao dia rehefa na banque centrale fa tsy apetraka ohatran'izany. Raha ny fahinoko azy dia efa tany amin'ny taona maromaro zany fa mihoatra ny 1 taona eo ny sino zavatra ny fantaniana apetraka ve nampidina atao malina izy fa tsy nampidina atao anatin'izay fotoana zay. Ny enquête no namarina an'izany rehetrarehetra zany fa nitsika amin'izao fotoana zao fotsiny dia zao ny tory aloha ny fanjakana, ny tory ny tenako zany hoe ny eo anivon'ny primature ny tory dia ny faharoa satria tia fantatra ny marina mahakasika an'io mba fantana ho vina marina zany zavatra rehetra zany ary izy daholo no voasarignitra ao anatin'io resaka bolamena izy zany. Efa eny anivon'ny fitsarana ny raharaha amin'izao ary andrasana ny toy ny fanadiadiana.
isan'ny fanontaniana apetraky ny mpanara-baovao ankehitriny ny hoe iza ary fotoana ohatrany ahoana no nahaverezan'ireo vatosoa sy ireo volamena milanja 13,337 kilao io. Ny zavatra tahaka ireny izay tokony efa hita nandritra ny famindram-pahefana teo amin'ireo tompon'andraikitra ny fandimby raha toka nanaraka antsakany sy andavan'ireo dingana izay tokony narahana amin'ny fanaraha-maso sy fitsirihana tsirairay ireo fitaovana sy ny fananan'ny ministera aorian'ny fandraisam-pitantanana. Ahoana no tsy nahitan'ny praiminisitra ny fahaverezan'io volamena io raha toka ity farany izay nitsahana ny ministeran'ny arenan-kibon'ny tany sy ny loharan-karena stratejika nandritra ny volana maromaro tao arian'ny fametram-pialan'ny Bruce Randrianasolo. Fa maro ny teboka nahazoana fitarainana sy tsikera mivavay avy amin'ny solombavam-bahoaka nandritra ny andro voalohan'ny onana izy ireo tampikambany governemanta tamin'ity androany ity. Ny fisondritry ny vidim-piainana tsy ankiato, jiro sy rano tapaka lava, eo ihany koa ny raharaha kidnapina. Isan'ny fanontaniana napetraky ny solombavam-bahoaka manodidina ny 20 nandray fitenenana voalohany. Androany no andro voalohany eo amin'ny fifanatrehan'ireo solombavam-bahoaka sy ireo mpikambana mandrafitra ny governemanta eny anivon'ny CCI Vato. Maro ny teboka nitondran'ireo solombavam-bahoaka fanakianana sy tsikera nandritra izany. Ny bahantoerana tamin'ny fanontaniana sy fanamariana sy fitakin'ny solombavam-bahoaka manodidina ny 20 ny teny voalohany teo anatrehan'ny mpikambany governemanta teny amin'ny CCI Vato, ny fanarenana ny faharavanana teraky ny rivodozan'ny fanesy. Ankoatra ireo, isan'ny nahazo tsikera ihany koa ny ministra ny angofo sy ny akoranafo manoloana ny fahatapahan-jiro manerana ny nosy. Tena fotoa lehibe amany analahany vahoaka atsika kanefa dia mampalahelo sapeta be ny fokontany sy ny fatotra tapaka sady ny jiro ary tsy manaraka anay amin'izao fotoana izao dia mamokinzo. Nidina ny barifina ny petrôly taona sesy zay dia nanidina tsy tiako niaraka tamin'izay dia vitsono fa rehefa miakatra ny izy dia maiketinareo ampiakatra ny sany. Nina fanazavana to fa ny tena malavaka ao anatin'ny RFR dia nahazo 120 milliards d'ariary indray ny jirama hita tananazy. Tao anatin'ny RFI nefa dia nahazo 320 milliards d'ariary ny jirama efa aiza vao maika pirany delestage atao io zany ny vola fanafiny eo. Andriamatoministra ny angofo amin'ny dia maseka sy faramina tsampyana indray tena zay satria tena indraindray mijano ny jiro ao anatin'ny adiny efatra zao tao fitonany teo aloha dia adiny efatra namezanay 2% azy tamin'ny 2018 izahay zany tsy tehiverina amin'izay koa fa te hanao 100% zahay fa dia marebileo andriamatoministra tsy resaka ampiana. Misy hoy ny solombavam-bahoaka ny fototra-avitrasa efa vita fa mbola maro ny fanamboarana ny fototra-avitrasa efa natomboka nefa ny ato ny fanamboarana azy, eo koa ny mbola tsy natomboka. Maro ny fampanantenana tsy tanteraka ka tokony ho jerena akaiky. Tamin'izany fotoana zany dia tao amin'ny toerana izy no nanao propaganda ary tamin'izany no kritika ho amboarina atao izay kritika manara-penitra ny terrain ao Manjakandriana. Hatramin'izao tokoa mbola tsy vita ny zavatra io. Manarak'izany teneniny koa tamin'izay fotoana izay atao manara-penitra ny tsena ao Manjakandriana. Mbola tsy vita tokoa hatramin'izao fotoana izao zany tsena zany. Ny jiro Manjakandriana atao manesambaina dia niteneny tamin'izay fotoana izay fa ataontsika mazava be io lalana io mbola tsy vita tokoa amin'izao fotoana izao. Ny lalana tokoa dia niteneny fa ho atao doalia ny lalana tany Manjakandriana, avy eo Manjakandriana makany Matasoa, vao Manjakandriana makany Ambatomanga, avy eo Manjakandriana makany Ambobary sy Ravao, ary indrindra avy eo Kazondaly makany Amonala. Manahoana Monsieur le Ministre, inona ny vahaolana maharitra mahakasika MCS satria misy ny loha masinina izay meny filoham-pirenena teo dia tsy niasa mihoatra ny ray volana na roa volana dia mikasika teraka ilay loha masinina. Loha masinina anankitelo no mena ray izao mandeha dia mbola kompliena amina loha masinina efa tamin'andro didera siraka tany ilay atao amin'ny vodiny ery dia mba lazana hoe mandeha ilay masinina. Dia andoavana carburant ilay any aloha, andoavana carburant ilay any afara. Dia raha mitondra olona telonjato zany iny loha masinina igny dia lanin'izy roa io ihany carburant sy volana amin'ity zao sy nandray karama ny mpiasa ny retraite efa sy resana koa satria dia efa reraka zahay no miteny aty hoe
inona ihany probleman'le retraité amin'ny resaka lalamity. Isan'ny ombonan'ny solombavambahoaka nandray fitenenana nandritra ny andro voalohan'ny fiainana tamin'ny mpikamban'ny gouvernement Andriana ihany koa ny fampidirana ny mpampianatra firama ho mpiasam-panjakana, io ihany koa ny tsy fandriam-pale manasaka nahazo vahana manerana ny Madagasikara. Hitohirana-pitso ny fiaona eo amin'ireo solombavambahoaka sy ny mpikambana mandrafitra ny gouvernement ity araky ny fandaharam-potoana. Teny anivy ny anteny meram-pirenena, teny Tsimbazaza, teny avokoa izay fa hiazo ny anteny meran-doholona vetivety sika manomboka eto. Lany teny anivy ny anteny meran-doholona ny ariva teo ny volavolan-dalàna fankatoavana ny fifanarahana famatsim-bola mifandraika amin'ny fandraisana anjara ny fanjakana malagasy amin'ny petrabola ny orinasa NEO fanatanterahana ny projet hydroélectrique de Saofika ity tetikasa ity izay ampiena ny fahatapahan-jiro araka ny fanazavana onona saina. Ny Madagasikara androany ny volavolan-dalàna laharana aotraotra ray tsipika 2024 manome alalana ny fankatoavana ny fifanarahana famatsim-bola mifandraika amin'ny fandraisana anjara ny fanjakana malagasy amin'ny petrabola ny orinasa NEO projet hydroélectrique de Saofika, fifanarahana izay nifanaovan'ny Republikan'i Madagasikara sy ny Fonds africain de développement sony ny folo jona 2020. Ny tetikasa dia mahatratra 270 megawatt izay afaka mamokatra hatramin'ny 1650 gigawattheure izany isan-taona. Nouvelle énergie hydroélectrique de l'ONIV izay misy consortium na société anankitelo ny Tenis, ny Eiffage ary Eranov. Ny tanjon'ny tetikasa moa dia hanenana ny fampikarana angofo avy amin'ny fampiasana fampikarana angofo avy amin'ny fosily satria raha mitsika miteny zao dia fitopolo isan-jato ny angofo ampiasain'ny jirama avy amin'ny fosily. Ankoatra izay, lany androany ihany koa ny volavolan-dalàna manome alalana ny fankatoavana fifanaarahana findramam-bola amatsiana ny tetikasa connecté Madagascar pour une croissance inclusive izay nifanaovan'ny Republikan'i Madagasikara sy ny Association internationale de développement. Fa raha mipitso ihany koa no andehany anivy ny anteny meran-doholona ny tolo-dalàna ohatraohatra sivitsipika 120 bara PL mahakasika ny fanenjena ny ben'ny tanàna ny lehibe ny faritra sy ny maro hafa mahabe resaka eny anivy ny fiarahamonina amin'izao fotoana izao raha tsy maintsy ahazona ny alalana sy ny fankatoava ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana ary lehibe ny fampanoavana eo anivy ny cour d'appel ny fahafahana manenjika azy ireo amina raharaha fandikan-dalàna raha ny votoatiny fanitsiana anatin'ity tolo-dalàna tsy tokony adonoana anatin'izay fa ny fampanoavana trano no tompony fanenjena amina raharaha adieloka fanampanazavana. Raha eto amin'ny anteny meran-doholona dia efa nandalo asam-boamery ary avy eo andeha ao amin'ny assemblée plénière mbola mety samy amoaka hevitra ny tsiraray marihana fa mbola rapito izany ny fandaninan'izy ity amin'ny fivoriana azo ny be sy ny maro hatrehana mbola mety samy amoaka ny heviny ilay olona rehetra mahakasika an'izay na izany aza nefa raha ny tenako manokana dia hoe azo adiny fa amin'ny fanenjehana dia ny fampanoavana na ny procureur na procureur de la République na ny procureur général ny fampanoavana foana ny tompony fanenjehana amin'ny raharaha adieloka. Izay zany no amiko no tokony hoe hitondrana azy satria ohatra zao amin'ireny hoe ny fampanoavana zany na manatsoaka fitoriana aza ny olona anankiray dia ny fampanoavana izay le hoe maître de la poursuite izy. Raha lany zany iny ka ankatoavany fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana dia ho sarotra ny fanenjena ny ben'ny tanàna sy ny maro hafa fa olona valo no voaroroy amin'ny fanodinkodinana vola ny CLD ao amin'ny distrika ny Sambava ka isan'izany ny solombavambahoaka araka ny tatitra navoaka ny Bianco efa eny am-pelantanany paky ny raharaha amin'izao fotoana ary miandry ny toy ny fanadihadiana sy ny fanesorana ny immunité parlementaire ahafahana manenjika io solombavambahoaka io. Gaëtan Andriatsilavo. Olona misa valo sy orinasa misa roa no voakasika mivantana amin'ny fanodinkodinana ny volan'ny CLD manodidina ny 370 sy 300 tapitrisa ariary tao amin'ny distrika ny Sambava. Isan'ny tafiditra anatin'izany ny Olombofidy, ny tompona andraiki-panjakana sy ny orinasa ao an-toerana. Antony hampangana azy ireo ny fanodinkodinana ny volam-panjakana, fanararaotapahefana,
osoka sy ny fampiasana osoka. Raha nitatitra navoaka ny Bianco, ny vola natokana ho an'ny CLD na ny comité local de développement tao amin'ny distrikany Sambava, ny taona 17 sy ny taona 20 ity vahoadikodiny ity. Nisy ny tsena fananganana fotodrafitrasa sy fanatsarana ary fanomezana kojakoja, saingy tsy nisy akory ny asa natao sy ireo fitaovana novidiana. Voalaza tamin'ny tatitra natao anefa fa nisy ny fandraisana ny asa vita. Isan'izany ny tsena tsy nisy akory izay tafiakatra trany amin'ny 3.20 tapitrisa ariary ho an'ny CLD ny taona 17 ho an'ny CLD ny taona 20 voalaza fa nisy fividianana fanito miisa 9,505 anatsarana ny sekoly sy ireo branche commune misy 20 ao anatin'ny distrikany Sambava mitetina hatrany amin'ny 7,900 tapitrisa ariary. Nomena orinasa roa samihafa ny tsena, saingy tsy nisy akory ny fanaterana ireo fanito ireo. Efa eny ampelantanany PAC na ny pôle anti-corruption ny raharaha taoriany ny fanadiadiana nataon'ny Bianco. Mbola itoy araka izany ny fanadiadiana, eo ampiandrasana ihany koa ny fanesorana ny immunité parlementaire an'ilay solombavambahoaka voasaringitra anatin'ity fanodikodina mbola mpanjakana ity. Pejy ny toe-karena kosa indray hiakatra trany amin'ny 5,3 ny fiakarany vidim-piainana eto Madagasikara ny farantaona 2022 raha ny vinavina ara toe-karena sy arabola anatin'ny tedi-bola mpanjakana nasipanitsiana na ny LFR 2022 raha ny fanazavany mpahay toe-karena nanaovana fanadiadiana avesatra ary antraika mivantana amin'ny andavanandrom-piainana isan'ny tokantrano izay fiakarany vidim-piainana ho 5,2 isanjato izay. Hiakatra telo isanjato ny fiakarany vidim-piainana amin'ity taona 2022 ity, raha toa tafiakatra hatrany amin'ny 5,2 isanjato araka ny voalaza ao amin'ny LFR 2022 ny vidim-piainana amin'ny ankapobeny. Raha ny antotanisa izay navoaka ny Instat ny taona 2022 tafiakatra 4,2 isanjato ny fiakarany vidim-piainana, 5,2 isanjato eo izany nandritry ny taona. Isan'ny antony nampiakatra io vidim-piainana io ny fanafarana ireo entana avy any ivelany raha ny fanazavana ao amin'ity lalàna mifehy fitantanam-bolam-panjakana ity. Raha ny fanazavany mpahay toe-karena, misy foana ny fiakarany vidim-piainana manoloana ireo antony samihafa iraisam-pirenena, saingy mavesatra amin'ny vahoaka malagasy izany fiakarana 5,2 isanjato izany. Olona izay manana fidiram-bola raikitra no isany sahirana voalohany manoloana io fiakarany vidim-piainana io raha ny fanazavana hatrany. Ny tena olana zany ireo le manana mbola tsy mihetsy revenu fixe moa zany fiazy dia lasa tsy maintsy miandry an'ilay atao hoe fampiakarana na eo amin'ny fanjakana. Marina mantsy mahatonga an'ilay izy miaraka miakatra daholo samy tazona ny tombom-barotra ho azy ireo ohatra hoe mpivarotra na ireo atao hoe miasa tena. Zany amin'ny ankapobeny tsy misy hoe vidim-piainana ampidinina. Sarotra zany le miteny hoe vidim-piainana ampidinina zany vidin-javatra hoe ampidinina le vidin-javatra zany satria azadriny fa misy olona ihany koa nanana maso-karena dia ahoana moa zany ampidinina ahoana rehefa mampidina zany anao dia na misy olona manaiky ampiainany tombom-barotra ilainy le marge bénéficiaire mpanezana tsany zany rendretretre zany dia korotana foana ny lafiny ara-toe-karena ny eo amin'ny resaka kajikajy rehetraretra satria ianao zao raha mpandraraha dia misy zavatra zany eritreretinao mety hoe manao vinavina ianao dia avy eo nefa ny lasa tsy intsony izy satria misy fiakarany. Isan'ny fiakarany vidim-piainana avy indrindra tao anatin'ny 5 taona farany ity vinavina fiakarana ity. Raha ny antotanisany Instat hatrany, voatazona ho 900 ny vidim-piainana teto Madagasikara nanomboka tamin'ny 4,3 hatramin'ny 7,3. Tsy maintsy mbola hiakatra nefa izany ao aorian'ny fiakarany vidin-tsolika. Tsy afaka hialana io fiakarany vidim-piainana io raha ny fanazavan'ny mpahay toe-karena. Isan'ny vahaolana amin'izany fiakarany vidim-piainana izany ny fampidinana ny TVA. Eo ihany koa ny fanamariana ireo vidin'entana amin'ny ankapobeny. Ny tena tanjo zany dia tokony hoe ny manao an'ilay amin'ny teny vahiny hoe manao stabilisation na prix. Zay zany tena tokony tanjona foana anatin'izy izy ary eo ny mahatonga ny amin'izao fotoana izao araka ny vaovao haintsika ireny zany hoe misy foana ny dinika eo anivon'ny fanjakana sy ny tokony areki-panjakana sy ny ireo le mpanjara solika satria any mantsy anisan'ny mahatonga ataontsika mahatonga fisondrotana vidim-piainana zany na io zany resaka carburant satria iny miditra anatin'ny maso-karena. Ny anankiray moa zany raha ohatra izy hoe tia amin'ny tsena resam-pirenena ity dia
eo le mahatonga ny fanjakana hoe ohatra zao le ao anatin'ny zatomitsika miresaka LFR teo le mametraka hoe ndao izahana ampiana TVA ohatra io mety mitazona an'le na hoe mety tokony arary zato le fiakarana dia mety mba 90 ohatra. Raha ny vinavila arabola sy ara-ekonomika atao amin'ny LFR 2024 ity, 8 isanjato ny fiakaran'ny vidim-pianana mandritra ity taonty. Tafiakatra 7.2 isanjato kosa izany amin'ny Desambra 2024. Andrasana araka izany, raha toka efa voakady tao anatiny ity fiakaran'ny vidim-pianana ity ny fiakaran'ny vidin-tsolika Atsoatsy. Ho voatazona ary ve io vinavina izay fiakaran'ny vidim-pianana 7.2 isanjato io amin'ny faran'ny taona 2024. Tsy mbola tonga amin'izay fiakaran'ny vidim-piainana ho 7.2 isanjato izay ary sika dia efa maro ny fitakiana toy ireto entina aminao manaraka ireto. Miankina amin'ny fanapahan-kevitry ny fiadidiana amin'ny primatura no iverenany ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny miasa na tsy. Sonia ahafahan'izy ireo mandray ny tambin-karama sy mampitovy zo ny mpiasa eo anivon'ity ministera ity. Onona saina. Nanoho ny fitokonany ireo mpiasa eo anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny noho ny tsy famalian'ny fiadinany primatura ny fangatana izy ireo. Ny tena mikatso zany araka ny procédure administrative dia ny fametrahana laharana an'io arrêté zay efa nandalo conseil ny décret mitondra anazy satria arrêté d'application izy io ny décret mitondra anazy zay efa nandalo conseil budget mikasika anazy zay efa nandalo loi de finance dia eo amin'le laharana zay tenena zay moa zany laharana eo anivon'ny primature moa zany no hoe endrasanay amin'izao fotoana zao tsy ekehana ninninona endriny zany fiezahana fanavakavahana na fanaovana fanavakavahana eto anivon'ny ministera ny raharaham-bahiny zay to. Araka izany service minimum ihany no tanterahany ireo mpiasa. Mbola mijanona amin'ilay service minimum ihany tompoko hatramin'izao eto anivon'ny ministera izany hoe ireo passeport, visa, ordre de mission tokony mandalo eto anivon'ny ministera izay ialana etsy indrindra amin'ireo usager sy ireo na ireo mpiasam-panjakana izay mampiasa anay na ireo olona hafa mety mila asa atao eto anivon'ny ministera dia tsisy mandeha tompoko hatramin'izao. Miverina miasa hoetrany ireto mpiasa ireto ho hatrany ny syndicat vao mivaly ny fitakiana. Fitakiana voalohany iny dia ity indray ny fitakiana fandroany ho an'ny androany. Tsy nahazo ombaliny hatreto ny fitakiana fampiakarana ny tambin-karama nataon'ireo mpianatra ho mpitsabo raha ny fanambarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity. Manomboka ny zoma ho avy izao hitsahatra amin'ny asany ary anatanteraka fitokonana fahobe izy ireo raha tsy misy ny vahaolana aroso ny fanjakana. Herinandro taorian'ny fitakiana tambin-karama nataon'ireo mpianatra ho mpitsabo tetsy amin'ny DRSP Nanisana. Nanao fivoriana mikasika ny tokony hiakaran'ny tambin-karama indray ireto mpianatra ho mpitsabo manerana ny nosy androany teny amin'ny faculté de médecine Antsakaviro. Iroso amin'ny fitokonana fahobe izy ireo raha toka tsy misy vahaolana raisin'ny tompon'andraikitra ao aorian'ny 420 ora raha ny fanazavany. Tsy amin'izao aloha zany mbola tsy mivaly ny fitakiana nataonay fa efa nisy ihany kosa nefa ny fampiresahana izay natao saingy tsy nahitana vahaolana aloha izy atsyeto. Nitaka izahay namohana ny karama volana mea ary nitaka koa izahay mba hisian'ny fampiakarana eo amin'ny tambin-karamanay zany hoe tambin-karama ilay izy fa tsy karama. Dia daholo zany izay 6 province androany izay natoan'ity fanambarana ity satria tsy fitakiana ho an'ny Antananarivo ihany ilay natao fa manerana ny nosy. Etsy ankilan'izay mangataka ny fampiakarana tambin-karama ihany koa ireo mpianatra ho mpitsabo. Izy ireo izay manana andraikitra amin'ny fampandehanana raharaha eny anivon'ny toeram-pitsaboana. Raha ny fampanantenana hitantsika rehetrarehetra angambany dia hoe nanomboka tamin'ny volana mety hoe miakatra daholo ny karama mpiasa-panjakana. Izahay moa zany dia mpianatra ny anivon'ny hopitaly ary tambin-karama ny anay kanefa rehefa misy ny fiakarana any amin'ny tambin-karama mpiasa-panjakana matetika dia miakatra ihany koa ny anay. 7 isanjato satria raha hoe ny indisy sy ny kategoria anay dia kategoria 3 zahay ao anatin'ny pont de caisse. Aloha raha misy marary anankiray tonga ao anivon'ny hopitaly dia ny interne manjay ny marary voalohany. Izy zany manao ny observation, izy manao ny examen clinique, izy no manao prescription de première nécessité zany hoe prescription d'urgence zany. Raha misy olona anankiray zany tonga hoe ka soke ilay olona
zany hoe ny interne mahita an'iny ary mahafantatsa an'iny soke io marary io ary ny interne manao prescription resaka voaveneuse fa tsy médecin mihitsy eraky ny hôpitaly manerana Madagasikara ngamba zany dia eo ihany koa zany ny interne koa miassure garde eny anivon'ny hôpitaly. Tsy aivina mandidina ny 200 ireo mpianatra ho mpitsabo interne manerana nosy no tsy mbola nisitraka tambi-karamana ny volana May lasa teo raha nambaran'ireo tompon'andraikitra. Fitakiana fanitely no hoan'ny Androany miandry ny sonian'ny fiadidinan'ny Repoblika ahafahana misitraka ny vola amin'izao fotoana ireo orinasa mpanao lalana araka ny antsoavy nataon'izy ireo teny Antaninarenina ny atoandro teo. Efa nolalovana avokoa ireo antanatohatra rehetra voakasiky izany hoy izy ireo ka tsy tokony hisy antony hafa intsony tsy ahafahana mamoaka ny vola Gaëtan Andriatsilava. Araka ny fitakiana natao sy ny fitetezana ireo tompon'andraikitra isan-karazany ahafahana mahazo ny vola, efa eny am-pelatanan'ny fiadidinan'ny Repoblika ny antonta-taratasy rehetra amin'izao fotoana hoy ireto orinasa mpanao lalana tsy mbola nahazo ny volany ireto. Antony anaovan'izy ireo antsoavo anasony ny fahafahana mamoaka ny vola. Natao daholo ny atreten'ny ministera rehetra dia efa amin'ny présidence le zavatra zay zany angatanay hoe mba avoaka le vola tsy be dia be le sekin'olona be ny olona manambola aminay ny banky sy ny karazany nefa mbola tsy pena le vola hatramin'izao asa tsy atokisan'olo zany zay lasa tsy avy aminay le zavatra fa avy amin'ny fandrakana misy mandoana le vola dia lasa zay zany. Ireo orinasa vahiny indray no mahazo fahana amin'ny fanamboarana sy ny fikojakojana ny lalana amin'izao fotoana hoy izy ireo. Mihemotra avokoa ny orinasa malagasy raha mahita ity olana menjady amin'izy ireo ity. Miisa 390 ireo orinasa mpanao lalana mitaky ny volan'ireo ary efa ho roa taona zao no nanaovan'izy ireo antsoavo. Efa nisy 4 taona ny audit natao raha ny fanazavana ka tokony avoaka ny listin'ireo orinasa tsy nahavita ny asany izay tsy ho afaka misitraka ny volany. Raha toa ara-dalàna kosa ny vokatry ny fitsirihana natao, tokony homena ny vola ho iatrany ireto mpanao lalana ireto. Ankilan'izao fitakiana izao, miaratsy ny lalana, tsy ampy fikojakojana ny any amin'ny faritra ary maro ny atahorana itokamonina ankehitriny. Mitoy ihany koa fanampin'izay ny fitakiana ataon'ireo station de pesage. Tsy misy vokatr'izay ny fanaraha-maso ireo fiara vaventy mitondra entana mihoatra manampy ny fahasimban'ny lalana. Isento anaty doka fo vetivetsika ny mahakasika ny mety ho fiakarany sarandalana arivo ariary eto Andrenivohitra. Eo ihany koa ny fanombohan'ny fisoratana anarana mahakasika ny tranomora eny Meritsy Atosika ampany amin'ny vaovao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo mandrapitafa vetivety ary. Finday cadeau any Saramanitra. Araroto ny fihenam-bidy manomboka amin'ny 5 isanjato amin'ny finday Telma, FM Prime, Legend Max, Quick Max 4G dia mizara fotoana mamy amin'ireo akaiky anao. Tongava aingana any amin'ny Telma Shop anjifan'ilay ho anao. Ho fiomanana amin'ny fialan-tsasatra lehibe ny ministera ny fizahantany sy ny ofisy pirenena momba ny fizahantany dia manolotra antsika ny andiany fahaenina amin'ny hetsika tsenabe ny fizahantany izay ho tanterahana ny 9, 10 ary 10 Jolay 2024 eny amin'ny gara Sorano Analakely. 3 andro ampahafantaran'ireo mpamolavola fivahinianana sy ireo ofisy paritry ny fizahantany ireo tolotra maro samihafa asongadina mandritry ny hetsika trany ireo sakafo sy kolotsaina maro mampiavaka ny Madagasikara. Andao izahany Madagasikara, tsy misy vidim-pidirana. Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnels vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Arturo, j'ai un secret enfoui en moi depuis des années. Catalina, je suis prêt à tout entendre. Tu n'es pas le père de... Livraison de gâteau. Bon anniversaire. C'est un moment décisif, il contre-attaque les nouveaux buts. Bon anniversaire. Ah, je crois qu'il y a un but. On sait que c'est toi qui as kidnappé la fille du président. À vous. Livraison de gâteau. Bon anniversaire. Canal+ a 30 ans et on n'a pas fini de vous surprendre. Pour notre anniversaire, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours à la formule supérieure. Et pour célébrer ensemble, Canal+ vous offre 30 abonnements de 30 mois, une voiture ou un scooter chez Canal+.
Le beurre chocolé fait avec du lait frais d'un Tirabé, c'est gourmand avec un bon goût de lait. Naturellement riche en vitamines A, D et E. Tellement bon. Savourez le vrai beurre de Socolé. Disponible en doux et en demi-sel. Socolé, le goût du vrai. Mamerina ny arabatra ny tombokilasy sy tombokivavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity sy apita tena avy hatrany no isan'ny tarantsika izay miatra avy hatrany ny fampiakarana ny sarandalana ho arivo ariary raha vao miakatra ny viditsolika izay nitapaka nandritra ny fivoriam-ben'ny mpitatitra teto Andrenivohitra tamin'ity androan'ity fampiakarana izay efa tafiakatra 100 isanjato amin'ny sarandalana amin'izao fotoana ka tsy maintsy isy ny fanatsarana ny tolotra omena ny mpanjifa raha ny fanazavana trany. Na mbola tsy fantatra hoe hiakatra firisan-jato ny vidin'ny solika, efa nanapaka ny fikambanany ampitatitra eto Andrenivohitra fa miatra avy hatrany ny fampiakarana ny sarandalana ho arivo ariary vao miakatra ny vidin'ny solika. Ankoatra ny vidin'ny solika, maro ihany koa ny antony-drano fanazavan'izy ireo. Dia tsotra fotsiny ny fiakaran'ny vidim-piainana rehetra izay mianjady amin'ny mpitatitra. Inon'ireo fiakaran'ny vidim-piainana rehetra mianjady amin'ny mpitatitra ireo dia ho teneniko mazava tsara mialatsiny amin'ilay teny frantsay hoe ny acte administratif rehetra dia efa miakatra daholo ny fandrarana rahataratasy-mpanjakana rehetra mianjady amin'ny mpitatitra. Na ny assurance io na visite technique io na ny patente ary io. Dia ny ara-teknika indray eo amin'ilay resaka ny kojakoja-piarakodia rehetra izay ampiasainy satria mitaky qualité de service ny mpanjifa rehetra. Teto zany dia teneniko anareo ny fandaniana kapobeany fandaniana kapobeany izay mianjady amin'ny mpitatitra dia efa miatra amin'ny akalana. Taloha nge nisy izany hoe subvention compensation fa rehefa misy ny fampiresahana hitantsika indray izay azo ny ray aman-dreny sy zanaka io. Efa misy ny fampahafantarana ireo tompon'andraikitra fa tsy maintsy hiakatra ny sarandalana raha toa ka misy fiakarany vidin'ny solika raha ny fanazavana. Isy ny fanatsarana izay ho apetraka ho an'ny fitanterana manoloana ny fiakaran'ny sarandalana ho izy ireo. Eo ihany koa ny fandraisana fepetra ho an'ireo atapadalana. Eto rehefa hiakatra ny sarandalana dia misy ligne directive sy sécurité de passager ary indrindra koa fitsipika ife ho ampanatsoana ihany nareo mba hahafahana amin'ny fean'izay zavatra izay fa manome toky izay fa ho tsaratsara kokoa izay zavatra rehetra izay. Te tapadalana izay misy itinéraire ho teneniko anao amin'ny 4 cahier de charge hoe primus terminus ary misy organisation mafy règlement intérieur tsirairay spécifié mihitsy nireo président na coopérative ireo ary misy fitsipika amin'ny fe azy ary efa mivonona mandray andraikitra amin'izany zareo. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana, hiakatra ihany koa ny sarandalana, saika efa tsy mahavelona ny tokantrano intsony ny kara-maresina raha ny fitarainana nataon'ireo vahoaka amin'izao. Manaitra ny tompony andraiki-mpanjakana araka izany ireo vahoaka mba hitady vahaolana manoloana ny zavatra mitranga amin'izao. Toy izao kosa ny fanazavan'ny minisitra tompony andraikitra manoloana ny mety fiakaran'ny sarandalana. Maloha zatsy dia amaninareo direct eo marina fa misy ny dinidinika atao amin'zareo ary négociation daholo nge ny zavatra rehetra. Za aloha mbola tsy te hiresaka satria raha mahalala ny zavatra rehetra nge mbola tsy fantatsika ohatrinona marina ny vidin'ilay solika. Rehefa fantatra marina ny vidin'ny solika zareo nge manana code d'exploitation fantany hoe inona amparan'ny lasance eo anatin'ilay izy ary ankehitriny mbola hypothétique tsy fantatra exactement ohatrinona ny vidin'ny solika. Dia ny zavatra izay alolo iandrasana daholo ny information rehetra fa zatra azoko resana anareo afaka miresaka daholo afaka miresaka fontsika. Nambaran'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernemanta fa mbola mety hoe hatrany ny fifampiresahana amin'ireo mpandrara solika amin'ny mety ho fiakaran'ny vidin'ny solika, mbola tsy fantatra kosa hatreto ny fiakaran'izany. Lafomba hafa kosa indray dia nanomboka tamin'ity androan'ity ny fisoratana anarana ho an'ireo ankonana maniry hazo ny tranomora eny Meritsatosika. Misa 270 ireo trano naorina hoy ny tompony andraikitra ka atao fisarian'ireo rehetra mahafeno fepetra isitraka izany. Onona sainy.
natomboka androany ary aritra iray volana ny fisoratana anarana fa menondro io antota taratasy ho an'ireo maniry azo ny tranomory eny amin'ny tanamasoandro imeritsy atosika. Iny moa zany izy ty trano vente location no formule an'ity trano mora nataon'ny fanjakana ty dia misy vola aloha isam-bolana ka zay dia raha ny fanjakana miara-miasa amin'ny banque zany. Fa raha ny vinavina aloha zany dia mety eo amin'ny 175 000 ariary ka hatramin'ny 200 000 ariary isam-bolana eo. Dia arakarak'izay le fotoana amerenana an'le vidin'ny trano. Ny trano moa zany arak'ireny hitantsika tamin'ny fetim-pirenena reny a, fomba fanehoanan'le zavatra azo atao anatin'le trano le sary tamin'ireny. Na hitantsika hoe misy fanaka nisy ihany fa ny trano amidy zany a tsisy fanaka ty amiditsika ty fa trano misy chambre roa aloha, misy séjour, misy lakozia, misy douche, misy WC, dia misy tokotany kely ao ambadika, misy tokotany kely eo aloha. Izara hovotaina amin'ity taona ity ny asa rehetra ahafahan'ireo ankohonana 200 misitraka ny tranomora ho hiatrany ny tompona andraikitra. Construction ny trano 320 eo efa tena manakaiky farany tsika satria mbola misy azo atao hoe avenant kely fanampina asa zany. Moa eo koa ny fampidirana ny rano, fampidirana ny jiro, fanamboarana ny lalana ao anatiny ary ny fanamboarana ny voie d'accès. Ny voie d'accès sy ny fampidirana ny rano aloha zany zao efa eo an-dalana mpanaovana ny orinasa amin'izao. Ka tsy maintsy hisy ny triage ho ataon'ny fanjakana sy ny banque zany par rapport amin'ny zay abetsaky ny olona noratra anarana zay. Tsy voatery hoe ahazo daholo zay misoratra anarana fa zay 200 zay zany aloha no ahazo amin'ny eto Imeritsiatosika atosika. Isan'ny fepetra ho an'ireo te hisitraka ity tranomora eny Imeritsiatosika atosika ity ny hoe mpiasa-panjakana na amin'ny sehatra tsy miankina na ihany koa miasa amin'ny anarany manokana. Misanda 5,7 sira hetsy hatramin'ny 2 hetsy ariary isam-bolana azo efaina ao anatin'ny 15 hatramin'ny 20 taona ny trano iray, 20 hatramin'ny 50 taona ary misy ihany koa ny fepetra manokana ho an'ireo 50 hatramin'ny 50 taona. Isan'ny fepetra apetraky ny fanjakana ihany koa ny fananana compte bancaire. Tontolon'ny fampianarana indray no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao manomboka eto. Mpampianatra miisa 10 amina faritra 3 eto Madagasikara no hisitraka ny fampiofanana sy ny fanamafisana fahaiza-manao hanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana sy ny fampianarana eto amintsika. Taranjadimy izay efa manomboka tsy mahaliana ny mpianatra malagasy amin'izao fotoana no atao laharam-pamena anatin'izay ka eto Andrianatsilavo. Ny taranja frantsay, matematika, fizika simi ary informatika no atao laharam-pahamehana amin'ny fanomezana fampiofanana sy ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo mpampianatra iarana amin'ny tetikasa performe toana ny vondrona eropeanina vola. Anton'izany voalohany, ny fahitana fa mihena ny fahaizan'ny mpianatra amin'ireo taranja ireo eto amintsika ary mihavitsy ireo mpianatra misafidy ny taranja siantifika. Fa ho anay zao zay mikarakara ny baccalauréat ministère fampianarana ambony ohatra dia ny série A2 mibetsaky indrindra fa ny série scientifique ohatra ny série C, série D dia miena isan'ny taona foana ka dia anisany tombony iray ho antsika ho fanatsarana hoentina amin'ity projet performe ity indrindra moa ho tian'ny ankizy amin'izay zany ny taranja scientifique ka ho maromaro ny zanatsika isafidy ny série C zany amin'ny manaraka. Mpampianatra misy 10 avy amin'ny faritra 12 eto Madagasikara no hisitraka ny fampiofanana. Tanjona ny fanatsarana ny kalitaon'ny fampianarana, eny amin'ny fampianarana ankapobeny, eny amin'ny fampianarana teknika sy ny fampianarana ambony. Ireo mpampianatra manana lisansy tsy nandalo fiofanana teny amin'ny sekoly ambony manofana ho mpampianatra no nisafidiana hanatrika ny fampiofanana izay atao indroa miantoana. Ny mpampianatra koa dia mila hatsaraina ny fomba fiasany satria tsy resaka ataontsika hoe contenu fampianarana fotsiny no hatsaraina fa ny fomba fiasa, fomba mampita ny fahalalana amin'ny ankizy amin'ny anaran'ny fitaovana numerika indrindra.
ny andrasana dia tsotra dia tsotra miatsara ny système éducatif eto Madagasikara, miatsara ny voka-panadinana, miatsara ny fahaiza-manao ny mpianatra sy ny fahaizany mifehy ny taranja efatra izay prioritaire. Natomboka tamin'ny fomba ofisialy androany ny fampiofanana ho an'ireo mpampianatra. Misy 730 eto amin'ny faritra Analamanga, aorian'izay ny ao Toliary, izay ahitana mpampianatra miisa 570 sy Antsiranana ahitana mpampianatra miisa 30. Fa ankoatra ny foto-drafitrasa sy ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina miankina betsaka amin'ny fahaiza-manao ny mpampianatra ny fahafahana manatsara ny kalitaon'ny fanabeazana eto Madagasikara. Ny eto amintsika izay ahitana mpampianatra maro tsy nandalo fiofanana fa avy hatrany dia nirotsaka hanampianatra noho ny antony samihafa. Zava-dehibe amin'ny tontolon'ny fanabeazana eto amintsika ny fampitovida lenta ny kalitaon'ny fanabeazana. Miainga amin'ny ambaratonga fototra hatrany amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Maro amin'ireo mpampianatra nefa no tsy nandalo fiofanana, fa avy hatrany dia nirotsaka ho mpampianatra noho ny antony maro samihafa, indrindra ny any amin'ny tontolo ambanivohitra. Maro ireo mpampianatra nisehatra ao anatin'izany fanabeazana izany any amin'ireny ambaratonga fototra na ambaratonga faharoa ireny izay tsy nanana chance nandalo tany amin'izany centre de formation izany na ny anjerimanontolo. Fa rehefa nahazo ny diplôme akademika BPC izy na ny bac dia tonga dia nisehatra atao anatin'ny fanabeazana. Tsy fanomezantsiny izany satria mety ny fiarahamonina mihitsy no nangataka azy hoe ampianary ny zanakay, ampianary ny zaza malagasy satria raha ny tena izy any amin'ny firenena mandroso any ivelany any. Tsy misy olona afaka mampianatra zany raha tsy mivoaka avy any amin'ireny centre de formation ireny na ny école normale izany. Fa eto Madagasikara moa noho ny isika mbola zava-misy, isika mbola andalam-pandrosoana dia tsy maintsy izay tonga dia nampianatra ilay olona rehefa nahazo diplôme akademika. Natomboka androany ary aharitra 3 andro ny fanadinana ho an'ireo mpampianatra niatrika ho fiofanana nandritra ny taona iray miaraka amin'ny IFM na ny Institut de formation des enseignants Madagasikara. Misy sokajy 3 ny fampiofanana natolotra ireo mpisehatra eo anivon'ny fanabeazana ireo, ka izao miatrika fanadinana izao. Tanjona hatrany ny ampiakatra ny lenta ny fanabeazana eto amintsika. Mazava ho azy fa misy traikefa lehibe azo ny eo hoentiny miatrika ny asany andavanandro ary inona sy antenaina fa isy vokany lehibe eo amin'ny fampianarana ny zaza malagasy ary ny vokam-panadinana ihany koa satria rehefa miofana sy mahay ny mpampianatra dia zavatra tsara sy lehibe sy tsara ihany koa no men'ny zaza malagasy dia miakatra ho azy ny lentany fanabeazana eto Madagasikara. Ankoatra ny fahaiza-manao ny ireo mpampianatra, isan'ny manan-danja amin'ny fanatsarana ny kalitaon'ny fanabeazana ihany koa ny fananana foto-drafitrasa ahafahan'ny mpianatra mianatra, ny fanatsarana ny fari-piainan'ny mponina, isorohana ny fampiasan'ny ray aman-dreny ny zanany, ny fanatsarana ny sakafo, ialana amin'ny fandaozana sekoly, ny fandriampahalemana, ny lalana sy ny maro hafa. Tsy ahivana, mpampianatra miisa 305 manerana ny nosy no miatrika fanadinana manomboka androany ka ny 700 amin'ireo eto Antananarivo renivohitra, Ambohidratrimo ary Andramasina. Ao anatin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany dia kion-dalana farany anamafisany izay mbola tsy voafehy ity herinandro mialoha ny fanadinana BEPC ity. Ireo mpianatra hiatrika ny fanadinam-panjakana ny alatsinainy ho avy izao amin'ny ankabeny ny taranja matematika no mbola manano sarotra ho an'ireo mpianatra raha ny fanadihadina natao fity hanokolona. Herinandro mialohan'ny fanadinana BEPC ao anatin'ny fanomanana tanteraka ireto mpianatra amin'izao fotoana. Misy amin'ireo lesona natao natomboka tamin'ny septambra 1 no tsy tadidin'ireo mpianatra intsony ka tokony amafisina hatrany raha ny fanazavana. Fa merimberenana sady fampatsiahivana ireo pitsopitsony ho an'ireo mpianatra sisa no atao amin'izao fotoana. Eny amin'ny ankapobeny aloha zany tena mbola misy ny fampatsiahivana satria eto zany vao tena hita hoe mbola betsaka ny fanontaniana mipetraka amin'ny atsipirian-javatra tsy tafapetraka nandritra ny taona moa ao koa zany ilay fanadin'olona ankizy dia tena mamerina be zany androany aloha hoe mametrapetraka zany ao anatin'ny lohan'ireo ankizy ireo an'izay zavatra rehetra tsy tafapetraka dia tsy dia tena hoe ilay tena leçon be lava be sotr'izay intsony fa tena atsipirian-javatra sisa. Raha ohatranay aloha zany dia izay efa betsaka loatra zany ny sujet nitretena izay dia raha ho anay manokana zany tena fanararotana ny fametrahana ny fanontaniana rehetra tsy hay mihitsy amin'ity herinandro ity zany mba hoe tsy tonga amin'ny herinandro dia ity tsy vitana hoe na le conscience morale anay koa avy eo tsy mipetraka tsara hoe zavatra tsy nataonay ny hipotrany amin'ny examen
dia aleo zany mba mifametrapetrahana amin'ny atsipirian'izay tsy hain'zareo fanontaniana tanteraka mihitsy zany no ataonay eto androany. Raha ho an'ireto mpianatra kosa, atao avokoa ny paikady rehetra amerinana lesona. Tafiditra anatin'izany ny fanaovana fikarohana manokana fa indrindra ny fanamafisana izay taranjam-bola tsy voafehy. Amin'ny ankabehany, ny taranja matematika sy SVT no atahoran'ireto mpianatra mandritry ny androm-panadinana. Fotoana anararaotana araka izany ity herinandro farany ity raha nambaran'ireo mpianatra. Mamerimberina ny lesona ihany aloha amin'izao. Dia antanina mpampianatra izay mbola tsy hay. Misy mbola tsy hay dia arahotina ny mpampianatra amin'ny fanontaniana. Histo, géo dia malagasy dia fizika. Ny fanomanana examen zany dia atao hoe favonina tsara amin'ny latsinainy. Vonina tsara satria io dia siomanana ny zavatra atao amin'ireo lehibe indraindray ihany tena matetika be io zany. Miaraka eo moa ny namana dia tsy maintsy iarahana mianatra dia iarahana foana dia tsy raha misy zany namana dia tsy maintsy fampanamy foana andrianjafy ilaina Elios. Raha ny fandaminana ao amin'ny sekoly kosa, miditra amin'ny fizarana ireo taratasy fiantsona ny sekoly amin'ity herinandro farany ity. Misy ny fifanarahana amin'ny ray aman-dreny mikasika ireo saram-pianarana sy ny fizarana ny taratasy fiantsona. Farany anomanana ny fanadinana mpanjakana moa zao ny BPC amin'ny latsinainy ny convocation efa hita am-pelantananay amin'ity herinandro ity zany fotoana izarana azy. Ny hoe mahakasika ny saram-pianarana sy ny fifandraisan'ny convocation ho anay manokana zany tsy sakana ny fizarana ny convocation amin'ny ray aman-dreny. Ny fifanarahana amin'ny ray aman-dreny fotsiny zany dia miezaka ny ray aman-dreny zany mba manefa n'izay tratrany satria hita ihany ny fahasahiranana izay misy dia zarainay zany ny convocation. Mahakasika ny fanomahana ny fanadinana amin'izao tsika miteny zao zany dia manao famerenana farany ny ankizy miaraka amin'ny mpampianatra tsirairay aby mijerevana zany izay mbola azo azavaina. Anomboka amin'ny 4 Jolay hatramin'ny 9 Jolay ho avy izao ny fanadinam-panjakana BEPC Manairana Nosy amin'ity taom-pianarana 2024 ity. Lafomba vao hafa kosa indray dia maro ny ezaka vita amin'ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy sy ny fampiroboroboana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana eto Madagasikara saingy mbola mila amafisina izany ho ny filohan'ny fikambanana fity. Tontosa tamin'ity androany ity manoloana io ny fifanarahan'mpiara-miasa teo amin'ny fikambanana sy ny UNFPA izay atratra amin'ny taona 2024 ny anatratra ny viana napetraka ny fikambanana no isan'ny tanjony fifanarahan'mpiara-miasa. Ho fanamafisana hatrany ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalana ny mahavavy sy ny fanambadiana aloloatra manerana ny nosy. Androany nanantanteraka fanaovantsony fifanaraha-mpiara-miasa ny Association Fity izay hiatary ny vadin'ny filoham-pirenena sy ny UNFPA. Fiara-miasa izay ahatratra amin'ny taona 2024 efa maro hoy ny solotena maharitra ny UNFPA eto Madagasikara ny vokatra izay azo tsapahitanana hatramin'ny taona 2024 ny arahan'izy ireo ny ara-niasa tamin'ny Association Fity. Raha mahakasika ny ady amin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalahy sy ny mahavavy dia nahitana vokatra maro ny fanoloran-tena nataonao. Raha tsy hitanisa fotsiny aho ny hoe ny fitovian'ny zony lahy sy ny vavy sy ny fizakan-tenan'ny vehivavy izay natao tao anatin'ny paikady nasionaly ho an'ny fampivoarana. Eo ihany koa ny fitatiavana mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka hiatrehana ny ady amin'ny herisetra tao amin'ny vehivavy. Izany rehetra izany dia noho ny fitantananao. Tout ceci résultant de votre leadership. Na efa maro aza ny ezaka izay vita sy ny vokatra efa tratra mbola maro hoy ny filohan'ny Association Fity ny ezaka izay mbola ho atao amin'ny fiarovana ny vehivavy hiaran'ny herisetra indrindra ny fampiroboroboana ny afandrindrana ny fianam-pianakaviana. Amin'izany rehetra izany dia anohitrany ny ezaka isika. Ka izao fifanaovantsony fifanaraha-mpiara-miasa izao dia anamafy ny asa izay miandrantsika sy ampiroborobo ny hetsika izay ataontsika.
mba hisiny vokatra azo tsapahitanana iaraka isika anentana ny rehetra amin'ny fampiroboroboana ny fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ny ady amin'ny herisetra atao amin'ny vehivavy manerana ny nosy. Anao ihany koa isika ny afitsarana mitety vohitra izay hanamora ny afampiarana ny lalàna mikasika ny VBG. Le moyen de faciliter l'application de la loi sur les VBG, notamment en mettant en place les audiences foraines. Ny UNFPA no isan'ny mpiara-miombina antoka amin'ny association fity nanomboka tamin'ny taona 2024. Efa maro ny ezaka vita ary no amafisina indray izany hoy nisy olon-tena mahatry ny UNFPA. Vonina hatrany izy ireo hanoana ny fikambanana amin'ny fanatratrarana ny vina izay napetrany. Iazon'ny fatra Nalanjorofo indray isika ao anatin'ity vaovao manaraka ity commune sivy any an-toerana no iasan'ny tetikasa PIC 3 na ny pôle intégré de croissance amin'izao fotoana zava-dehibe ho an'ny fatra ny fisian'ny tetikasa izay ahafahana manampy ny commune ary miteraka fampandrosoana eny fotony ihany koa. Henri Florian. Commune miisa 170 no hita ao anatin'ireo distrika miisa 5 ao anatin'ny faritra Nalanjorofo. Ny sivy amin'ireo no iasan'ny tetikasa PIC 3 na ny pôle intégré de croissance. Isan'ireo tetikasa izay miantsihatra amin'ny fizahantany sy ny fiarina any amin'ny tontolo ambanivohitra sy ny agrobusiness ary ny fanampiana tosika ny vondrom-bahoaka itsinjara-pahefana amin'ny fanajariana ny tanàna amin'ny ankapobeny. Ny tetikasa PIC 3 izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola ary isan'ireo tetikasa efa hita taratra sy hita maso ny asa vitany ao amin'ny faritra Nalanjorofo amin'ny alalan'ireo fotodrafitra samiorona ary ny fanohanana ny lafin'ny fizahantany sy kolotsaina ao amin'ny Nosy Sainte Marie. Nampahafantarina ireo be ny tanàna ireo asa ho tanterahin'ny PIC 3 tetikasa izay azo antoka fa hitondra fampandrosoana ao amin'ny faritra Nalanjorofo. Raha ny faritra Nalanjorofo sy ny fizahantany dia azo tarafina fampandrosoana avokoa zany. Raha ny faritra Nalanjorofo sy ny agrobusiness amin'ireo tany izay mora vokarina, amin'ireo tany izay mamokatra indrindra fa amin'ny volo maro na ny fiompiana trondro na ny fanaovana andreo fiompiana akoho zavatra azo eritreretina avokoa zany ny siny fampandrosoana anatin'izay ary indrindrandrindra ny fanomezana tosika ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny amin'ny fanatsarana ny fitantanana ao anatiny mba ahafahan'ny commune mavelo tena sy ahafahan'ny commune mitondra ny anjara-borikina amin'ny fanajariana ny tanàna. Zava-dehibe zany zay. Ary teto moa dia napetraka ny tetiandro mba ahafahana zany hoe fampifanatanterahana ny asa zay ny heverina ho lara-pamehan'ireo dia farafatarany manomboka ny volana septambra. Nandritra ny fampafantarana ity tetikasa ity no nanehon'ireo be ny tanàna isitraka ilay tetikasa fa hipetraka ho vahaolana izy ireo fa tsy hipetraka ho olana amin'ny fanatanterahana ireo asa. Nandritra izao fiaonana izao koa ny namaritana ny tetiandro amin'ireo asa ho atao. Dia izay ihany koa no entina miampita ao anatiny maresaka iraisan'ny pirenena any Etazonia. Mpitsaoponenana miisa 770 omaly no hita faty tao anatina fiara vavety mpitondra entandray tao Texas. Isan'ny antony lozany tsy fahazakana hafanana izay tafiakatra hatrany amin'ny 40 degré. Teo ihany koa ny tsy fampin'ny-rivotra tao anatin'ilay fiara vavety nitatitra azy ireo hiditra antsokosoko tany an-toerana. Tsaoponenana manodidina ny 80 avy any Meksika hiazo any Etazonia omaly no sary mitandro ny filaminana tao Texas. Izy ireo izay nahiboka tanatin'ny fitoerana entina fiara vaventy iray. Miisa 770 ireo namony any tamin'ireo mpitsaoponenana. Raha toka 770 ireo voaterina hiditra hopitaly izay nahitana ankizy miisa 4 noho ny tsy fahazakana hafanana izay tafakatra 40 degré Celsius. Teo ihany koa ny tsy fahampian'ny rivotra tanatin'ilay fiara vaventy nitatitra azy ireo antsokosoko. Telo hatreto ireo voasambotra ny tandro ny filaminana any an-toerana voaroiroy ho tompon'andraikitra tamin'ity raharaha ity. Maratra Arivo sy iray ala ireo mpitsaoponenana nandalo ny tanàna ny San Antonio ao Texas tanatin'ny ray volana raha nambarany be ny tanàna any an-toerana. Ahina ny fisian'ny tambazotra manao ny fitaterana antsokosoko ireo mpitsaoponenana raha ny fampitaom-baovao. Tapitra treto ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity ala ity ankasitrahako ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Un jour de pluie à New York, horonan-tsary anatin'ny sokajo romance ireny indray no entina aminao rehefa avy eo ka hanasananao tsy hisaraka amin'ny fahitalavitra kolo hatrany veloma tompoko.
Batimax vous offre le mois des bons plans. Des promos exceptionnelles vous attendent. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.